Nahatratra fitarian-jiro tsy ara-dalàna na branchement illicite mamatsy herinaratra tokantrano telo amby roapolo eny amin'ny domaine d'Akatso ny teknisian'ny JIRAMA. Tratra ihany koa ny compteur antsoina hoe triphasé. Noesoriny teknisian'ny JIRAMA avy hatrany moa ireo fitaovana ireo. Tsy ny jiro ihany no iaran'izay alatra izay fa misy ihany koa ny fitaritana rano tsy ara-dalàna izay mamatsy tokantrano roapolo sy toerana filomanosana iray. Raha ny fantatra, nanomboka ny faha 14 febroary lasa teo no nanao fisafoana sy nijery akaiky ny zava-misy eny amin'ny domaine d'Akatso ny task force amsana ny jiro etsy andaniny ary ny rano etsy ankilany. Mitoy ny fanadihadihany ary mandray andraikitra ihany koa ny sapan-draharaha misahana ny resaka ara-pitsarahana na ny service juridikan'ny JIRAMA. Marihana fa ireo fahatsiantoka tsy ara-teknika eo anivon'ny jiro sy rano malagasy dia vokatry ny alatra herinaratra izay manodidina ny 800 ireo fahatsiantoka ireo. Ny hetsika ataon'ny JIRAMA amin'izao fanatrarana ireo mpangalatra jiro sy rano izao dia tafiditra ao anatin'ny fanadiovana ny sehatry ny angovo, tarihany administrateur délégué Lanto Rasolo Elson.